Anomboka ny volana janoary 2024 ny fampiarana ilay taridalana vaovao izay hovoizina manivony sekoly sabata dia ilay antsoina hoe velona ao amin'ny Jesosy. Mahery ny fitopolo ireo mpiandraikitra minafy ato anatin'ny Federasaon'i Madagasikara avaratra no nisitraka ny fiofanana manokana amin'ny fampianarana io lesin'ny sekoly sabata io ho an'ny kilasy ny zaza-minono sy zazakely izay atomboka ny volana janoary 2024 sy 2025. Ny zavatra andrasana amin'izy ireo dia ny tonga azy ireo ihany koa anofana ireo mpiandraikitra ny sekoly sabata any amin'ny distrika izay misy azy ireo. Ary antenaina fa ho tratra izany mandrapahatongany amin'ny volana septambra. Amin'ny taona 2024 dia efa azo antoka fa hijoro anivon'ny Federasaon'i Madagasikara avaratra ny fampiasana ireo kilasy vaovao, zany hoe nihoatra ka hatramin'ny 12 volana ny zaza-minono ary ny ray ka hatramin'ny 3 taona ny zazakely ampiarina amin'io, ary izany dia tsy mitsatra mandrapahatongany amin'ny 2024 sy 2025 no amaranana azy amin'ny taona sokajiny zatovo. Natsapa ho manana didy sy manana tombony ireo mpiofana fitopolo mahery izay nomena fiofanana manokana nandritra ny 5 andro dia ny 12 hatramin'ny 19 Mey 2024 sy 2025 lasa igny araka ny fagnazavana izay nataony solon-tegna ireo mpiatriky ny fiofanana. Za zegny tompon'andraikitry amin'izay kavogna hampiatra ireo fiofanana zay ndraisiny taty hagnano vendohan-draharaha ireo zaza, ireo ankizy amin'ny toerana izay misy za. Anomboka tsy ela ato anatin'ny Federasaon'i Madagasikara avaratra ny fiofanana manokana mahakasika ity loha hevitra hoe velona ho amin'ny Jesosy izay taridalana vaovao voizina nivony sapaka sekoly sabata ity. Ny taleny departementany Minanfy sy ny Mifem eo anivo ranomasimbe Indiana miaraka tamin'ny taleny departementany FMN no niarany salahy tafagnatotosagna ity fiofanana ity taty Antsiranana. Agnampy ireo vehivavy tsy ankin-doha amin'ny hafa no isan'ny tanjona ny fiofanana izay tanteran'ireo vehivavy na ny Mifem ato anatin'ny Federasaon'i Madagasikara avaratra ny 12 hatramin'ny 19 Mey 2024 sy 2025 lasa igny. Fampivoarana ny vaiavy na ny magnango izy atsika ty eo amin'ny sehatra asan-tagna, fampidiram-bola manokana ny viavy, eo ihany koa ny asa fambolena, eo ny asa fiompiana. Zegny hoe zegny ny fanoana zegny ny vehivavy na ny magnangy mba ohatra ny kalitao ny talenta zay anagnany. Zay zegny ny fampivelarana ny traika efa anagnany viavy zay. Ny slogan napetrany moa dia hoe vehivavy matsapa ho manana tombony ireo mpiofana ary vogno ny ampiatra izany any amin'ny distrika misy azy. Azo antoka ihany koa fa hiparitaka manerana ny distrika rehetra ato anatin'ny Federasaon'i Madagasikara avaratra ity fiofanana izay noraisin'ireo Mifem miisa 13. Efa mahay za ty zao rehefa tonga amin'ny distrika misy zaza dia mampianatra ireo namako. Dia rehefa mampianatra ireo namako za dia vonako zaho ampivoatra ny fiainako manokana zegny amin'ny hoe na ataoko resaka fitadiavam-bola le raha na hoentiko anampinareo manodidina za. Ny departementany Mifem FMN Ema Rakotoarisoa no tompon'antoka tamin'ity fampiofanana ity izay nitoanany taleny departementany Minanfy sy Mifem ato ranomasimbe Indiana Aja Razana Bololona ary ny vadiny filohan'ny fivondronambe ny fiangonana Adventista ato anatin'ny ranomasimbe Indiana Solof Amida Fayol ary Ramatoa Stasla miaraka tamin'ny Jotol Jiseleny izay mpampiofana eto tapitanana ny Antsiranana.